vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefy izy mba miarabantsika rehetra ndray tompoko atao anatin'ny tokantrano ato izay tafaradalana aminay amin'ny alalan'ity fahitalavitra ity ny onjapeo ary eo anatiny ity page Facebook manokana izay anarahanao ny fampianarana sy ny toroteny ifampahirezatsika amin'ity maraina na ariva ity mialohan'ny amakitsika andalatsoratra masina vitsivitsy dia manasanao ny tenako iaraka ivavaka tsika tompoko ry Andriamanitra raiko tsara indrindra zay ny an-danitra mankasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo noho ny fahasoavanao manokana dia nomenao anjara hitorony teninao eto ary zany raha teo no iraka izay nampanaovinao manao hoe mandehana mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra mandehana toriny tenin'Andriamanitra avoainy demonia atsangan'ny maty iovony boka malahelo dia hitorina ny filazantsara noho izany tompo dia isy fiatraikany amin'reto olona ireto ny teny izay ambara ny teny izay torina amin'ity andro anio ity raha toka misy tsy salamato marary misy aretina mahazo azy ao anatin'ny vatany ao amin'ny anaran'i Jesosy no anasitranana zany olona tsy salama zany za dia manodidy ny loharanona retina rehetra horitra tanteraka zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tazo mahery ny hafanana miakatra dia manjavona amin'ny anaran'i Jesosy ny fanaintainanao amin'ny ilakibo vokatry ny appendicite na ny calcul rénal dia manomboka mitsahatra sy manjavona amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina rehetrarehetra any amin'ny loha mampanaintaina ny loha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anasitranana an'ity olo ity afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy raha io za dia mivavaka tompo mba hisy lalam-pitahiana mahagaga ihany koa izay hosokafanao varavara-pitahiana mivoa eo an'ilao ny reto mpanomponao reto amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo amen enary tompoko manasanao ny tenako mamaky ny andalatsoratra masina iray izay ataoko efa diso fantatrao ihany kanefa dia raisantsika teny fampahirezana indray amin'ity andro anio ity Exodosy toko fa 4 dia ny andininy 10 sy ny manaraka no ovakitsika ny andininy 7 sy ny manaraka koa nanentsika azy ny Egyptianina dia ny soavaly rehetra mitarika ny kalesin'ny Farao sy ny soavaly ny fitaingina ary ny miaramila ny kanatratra azy ny toby teo amorony ranomasina teo anilan'ny Piaerota tandrify ny bala Zefona ary rehefa mbiakaiky Farao dia natompo ny zanak'Israely ny masony paindreo ny Egyptianina tamin'ny manentsika azy dia raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'i Jehova ary hoy koa izy tamin'ny Mosesy moa tsy nisy fahasanavahana ny Egypta no nentinao faty aty anefitra izay nahoana no nanao izany taminay ianao ka nitondra anay nivoaka avy tany Egypta tsy izao va no nolazaina taminao fony tany Egypta hoe aoka izay avy elo ihany izay anompo ny Egyptianina fa aleonay manompo ny Egyptianina izay toy izay ho faty any anefitra ary Mosesy tamin'ny olona aza matahotra mijanona fa ho hitanareo ny famonjena izay ataony ho anareo anio
fa ny Egyptiana izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Ary ho Jehova tamin'i Mosesy: nahoana no mitaraina amiko ianao? Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso, ary ingao ny tehinao dia injiro ambony ranomasina ny tananao, ka sarao ny rano dia andeha maky eo foan'ny ranomasina, mandia tany maina ny zanak'Israely. Izay tantara mahafinaritra izay ry havana malala amin'ny tompo no hitondrana teny fampahirezana ho anao indray amin'ity maraina na hariva na alina na atoandro izay andrenesanao izao fandarana izao atao anatin'ny baiboly ary mandraka ankehitriny dia isaky ny anao zavatra anankiray lehibe Andriamanitra dia mifidy lehilahy, mifidy mpanompo, mifidy olona anankiray tena mangetaheta. Ary olona io dia ametrahan'Andriamanitra fahasoavana manokana ao aminy, ametrahan'Andriamanitra ositra spesial ao anatiny. Tahaka ny hitantsika eto zao dia nitaraina mafy loatra ny zanak'Israely nandritra ny 3,700 taona. Andevo zanatany tsy nanana ny zoany maha zanak'Israely azy nandritra n'izany 3,700 taona zany. Zany hoe naharitra fotoana lava dia lava dia lava dia lava, ary na ny atao hoe ny fomba amam-panao, na ny kolotsaina, na ny fomba fiteny, na ny fitafy dia azo antoka fa saika nanana ny fomba amam-panao an'ny Egyptianina avokoa ireo zanak'Israely ireo tany amin'ny tany Egypta. Fa taty aoriana nefa dia ny sento andro zareo fa nahoana kosa moa no dia andevosina ohatran'izao tsika? Nahoana moa no tsy manana ny zoantsika isika? Dia izay etaeta te ho afaka izay, etaeta te hiova izay, etaeta te ho voavonjy izay no nahatonga an'Andriamanitra ihany koa nifidy any Mosesy mpanompon'Andriamanitra. Raha araka ny teniko teo aloha io zao hoe nametrahan'Andriamanitra fahasoavana manokana tao Mosesy, nametrahan'Andriamanitra ositra tao amin'ny Mosesy amin'ny mahampitarika azy. Zay zany ny ositra tao Mosesy, ositra mahampitarika, ositra ny fahagagana ary ositra ny fananganana. Ireo tao Mosesy ireo ositra ireo tsy hoe zay ihany akory fa zay ny azoko tantaraina aminao aloha eto am-piandohana eto. Dia ny zavatra atao hoe ady sarotra ny lalovan'ny Mosesy teo am-piandohana dia ny fiaonana tamin'ny Farao ilaza manao hoe avoa ny zanak'Israely, ary ny ady sarotra faharoa zay no lalovany ihany koa dia ny tenenany tamin'ny zanak'Israely manao hoe za no voatendry hamoaka anareo amin'ny tany Egypta. Ady sarotra daholo zany, kanefa nolay hery sy nolay ositra tao anatiny dia tsy maintsy nanaiky Farao na dia mafy aza ny zavatra anatrehany Mosesy, satria raha tsarotsika tsara dia hatrany amin'ny loza 10 zay vao nanaiky Farao amoaka ny zanak'Israely. Tany amin'ny loza 10 ihany koa vao tena niaiky koa ny zanak'Israely rehefa nakatosina ndray an'le mariky ny zanak'ondry teo amin'ny tatao-baravarany trano sy mitolambaravarana anankiroa. Tany zany vao nanaiky hoe tena nirahan'Andriamanitra marina ty lehilahy ty, tena nantson'Andriamanitra marina ho mpitarika ary manana zany ositry ny fitariany zany ity lehilahy ty.
dia notanterahany Mosesy zany iraka lehibe, zany antso goavana zay nametrahana Andriamanitra azy izay. Ary nafinatra tamin'ny Mosesy ry havana dia tsy dia mba nijery ny tombontsoany manokana, tsy nitady voninahitra tamin'ny olona, tsy nitady laza tamin'ny olona, fa namita ilay iraka, ilay antso zay nametrahan'Andriamanitra azy. Andriamanitra dia mitady olona mitovitovy amin'izany. Andriamanitra dia miantso olona hanao ny asany, zany hoe lehilahy anankiray na vehivavy anankiray ametrahan'Andriamanitra ositra manokana ao anatiny, ametrahan'Andriamanitra fahasoavana manokana ao anatiny. Ary ozy aho hoe rehefa isaky ny anao zavatra lehibe Andriamanitra ka zay manaiky ho ataony fitaovana dia asiany fahasoavana ao anatin'ilay olona, asiany ositra ao anatin'ilay olona. Ohatra tamin'izany Mosesy, ohatra faharoa zay diso fatatsika loatra i Davida mpanjaka, ohatra fahatelo zay noheverika hoe malaza dia malaza i Josefa na i Josefa ositsika. Be dia be ny mpanompon'Andriamanitra zay nametrahan'Andriamanitra fahasoavana, nametrahan'Andriamanitra ositra. Ary ianao zay mijery an'ity fandaran'ity, namianao zay ty fandaran'ity, dia azon'Andriamanitra ampidinao aminatinao zany ositry ny fananganany zany, ary dia ho ataon'ny tompo fantsona, ho fitaovana mahagaga, ho fitaovana mahery vaika anao hitondràna ny anarany. Jereo tsara, raha ny teny Jesosy tamin'ny mpianatra manao hoe mandehana toroy filazantsara, avoany démonie, sotrany boka, malahelo io toroy filazantsara, dia tsy ajely no ny rahany tamin'izany, fa nifidy mpianatra izy 12 rahalahy fatatsika tsara. Ary amin'izao fotoana izao manoloana ny trangadavatra misy ny fahasairana nanao anatin'ny tokantrano fianakaviana firenena ray manontolo. Dia za dia milaza amintsika vahoakan'Andriamanitra, itsika mpanompon'Andriamanitra, itsika dia nofidin'Andriamanitra, natsangan'Andriamanitra, tsy araka hitanodrika amin'izao tontolo izao, tsy araka hifanaketraka sy hifanakivy na hifampijoro vavolombelona tena hoe mandreraka eto amin'ity tany ity ka ilaza manao hoe sarotra izy ity, tsy haintsony zay efa rana izy ity, makaiza mariny ty lalantsika ity. Tsy zay ny fijoroana vavolombelona tian'Andriamanitra hivoaka amin'ny vavanao, fa nofidin'Andriamanitra ianao, na tsy zangan'Andriamanitra isika, ametrahan'Andriamanitra fahasoavana. Ary io fahasoavana io dia natao fitahina ho an'ny hafa, natao fijoroana vavolombelona ho amin'ny hafa. Hoy akamby ianao hoe ny fiainako ary ty pasteur ato tena sarotra anie, sarotra anie, sarotra ny miaina ataon'ny tokantranoko ato elo tsara le fisotran'le tantara. Fahagagana no namoahana ireo zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta, fahagagana. Ary Mosesy no nanaovan'Andriamanitra zany fahagagana zany, nampiasain'Andriamanitra nanao zany fahagagana zany. Vatadidio tsara, rehefa tafavoaka ireo zanak'Israely ireo dia tsy nandeha ho azy akory ny fiainany, tsy mandeha ho azy akory ny fiainany. Lazaiko aminao fa ireo zanak'Israely ireo nefa ny lehilahy lehibe ny finoana anankitelo nefa nitsodrano an'ireo. I Abrahama dia nitsodrano ny zanak'Israely, Isaka dia nitsodrano ny zanak'Israely, ary tamin'ny andron'i Jakoba dia nataony amin'ny atsiporiany ny fitsofana rano an'ireo zanak'Israely ireo. Kanefa tsy hoe le tsodrano nataon'ireo ray be ara-panahy no tsy nandaitra tamin'ny zareo reo, fa Andriamanitra dia manana ny fomba hitoran'ny olona sy ny fanefen'ny olona, satria Andriamanitra tia hita mpanompon'Andriamanitra mivoaka mamirapiratra. Nentin'Andriamanitra tamin'ny lalana sarotra ireto olona reto, lalana sarotra. Rehefa tafavoaka teo amin'ny tany Egipta dia nieritreritra nga maro zareo, alleloia, amen, kanjona hitahady be dehibe. Ary fatatsika tsara araka ny teny zay nivakina teo, fa teo amoron'ny ranomasina mena
zany hoe tena tapaka mihitsy ny lalana izorana, tsisy hevitra intsony. Ho antsika any amoron-dranomasina dia mahalala tsara fa raha ohatra ianao zao mitsangatsanga ao anaty ranomasina dia zay aty amin'ny andilana aty ihany eo ny azonao iroboana, fa raha eritreritra ianao mbola iroso lalinao dia mampanany ho aviny zany olony zany mba tsy tenenako zavatra hafa eto. Zany hoe tsisy ninina azo atao amin'io ranomasina io, tsisy ninina azo atao amin'io, ary raha tsy mahay milomano na dia mahay aza dia aleo mitandrina ihany rehefa eny amoron-dranomasina. Ary zany ry havana no zavatra nitsanga teo amin'reto zanak'Israely reto, satria dia teo amoron'ny ranomasina mena ry zareo. Ranomasina mena zany dia lalina dia lalina dia lalina zany, tena lalina zany, anisan'ny ranomasina tena lalina zany. Fa nisy lehilahy teo dia i Mosesy, ilay nametrahan'Andriamanitra fahasoavana, ilay nametrahan'Andriamanitra ositra manokana, ilay ositra mampisava lalana, ilay ositra izay manokatra lalana eo alohan'ny sarotra, ilay ositra ny fananganam-piainana, ilay ositra ny fahagagana, zany ny tao amin'ny Mosesy. Maro ny olona ny monomonina saketora-bato azy tamin'izany, na ene zay maty tany Egipta ihany, na ene zay nihinana tongolo ihany, na izay ohatran'izao zao zay tany sady manao briky zay dia mihinana vomanga izay na mangazo amin'ny folo dia misotro kafe zay amin'ny raika amby folo, zao ty tsisy nininina. Na ene zay maty tany amin'ny dadabe fa be dia be ny fimonomononana izay nanjoany reto nataonyreto zanak'Israely tamin'ny Mosesy sy Andriamanitra tamin'izany fotoana zany. Fa Mosesy amin'ny maha-olo-pahasoavana azy dia ozy izy manao hoe, satria tamin'ny fotoana io raha tsarotsika tsara dia efa nanomboka ny ala tsikelikely ny zanak'Israely, zany hoe nahita n'le miaramila ny Farao sy Egiptiana manenjika mafy be avy ao aoriana dia nanomboka ny ala tamin'ny Mosesy sy Arona dia hitsenan'ny Farao, zany hoe fa lalana ndeha ody ndeha izotra ho an'ny Egipta ndray. Dia ho Mosesy mijanona fa ho hitanareo ny famonjena zay ataon'ny Jehovah nareo anio, ataonao anareo anio. Midika le hoe mijanona dia hoe aza makany, aza miverina ny Egipta intsony, aza miverin-dalana makany, aza mitodi-do makany, aza mierikerika ohatra ny vadiny Lota, aza mampiditra vitesy marsariera. Zay ny dikan'ilay satria hoe mijanona fa ho hitanareo ny akamaroan'ny olona efa niala daholo zany mizotra andeha ho an'ny Egipta indray. Dia Mosesy sy Andriamanitra, zay moa no ampatsiavoka antsika foana hoe ny olona izay mifankazatra amin'Andriamanitra dia efa mahalala tsara n'io Andriamanitra io. Ka i Mosesy efa nifankazatra tamin'Andriamanitra izy dia fantany tsara hoe na dia eo amin'ny laoniny zavatra zay noheverina fa sarotra be azy dia misy lalana azon'Andriamanitra sokafana. Ary za tena mampahery anao ary rahasenam-bavy, eo amin'io zavatra tsy azonao atao io, tsisy ninina azonao atao, dia eo indrindra no anehoan'Andriamanitra no mandriamanitra azy. Ary za dia miteny amin'ny mahampanopin'Andriamanitra fa manao zay very hevitra tena hoe tapaka ny lalanao, tapaka ny fidiram-bolanao, tsisy ninina azonao atao intsony, eo Andriamanitra no tian'Andriamanitra nokafana lalana ho atsika. Raha ohatra ianao lehilahy atao anatin'ny tokantrano, lehilahy n'Andriamanitra ianao, mety raim-pianakaviana anao tena mivavaka ianao zao rahalahy, tandremo ny mitodi-doha iverinao any Egipta, fa eo am-bavanao sy eo amin'ny tananao misy fahefana, misy fahefana. Lazao amin'ny zanakao, lazao amin'ny vadinao, lazao amin'ny fianakavianao, andao andrositsika, andao andrositsika. Tsy misy olona tena nanompo an'Andriamanitra, tena nivavaka tamin'Andriamanitra zany ka ho very mandeha zany, fa misy lalana azon'Andriamanitra sokafana.
misy zavatra azon'Andriamanitra atao ary eo amin'io toe-javatra sarotra zay lalovanao io dia misy zavatra azon'Andriamanitra atao satria Jehovah Andriamanitra Mosesy no Andriamanitra ivavahanao. Ino tsara le zavatra nambarany teto. Voalohany Deus izy Mosesy aza matahotra zany hoe sorony tahotra fa ho hitanareo ny famonjena zay ataony Jehovah ho anareo anio, zany hoe nampiasa fahagagana anankiray izay tsy mbola fahita taty ambanin'ny masoandro Andriamanitra tamin'ny alalan'i Mosesy mba hinondro zanak'Israely fa Andriamanitra mahagaga izy. Zaho ozy ny Jehovah Andriamanitra nofo rehetra moa misy zava-mahagaga zay tsaiko va. Ny Egyptianina ozy zay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony. Jehovah hiato anareo fa ianareo kosa angina. Zany teny zany a dia tonga ato ambaravarany tokantranonao, ato amin'ny tokantranonao amin'izao fotoana izao. Jehovah hiady anao fa ianao kosa angina. Aza matahotra zay zavatra trehanao amin'izao fotoana izao, andao androso, andao androso. Any amin'ny bokin'ny Hebreo 12 ny 2 dia ozy soratra masina manao hoe mijery any Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy. Zany hoe fantaro tsara ny lalana izoranao sy ny tianao atokavana. Raha miaingotsika manao digana miala tao amin'izao tontolo izao, io dia azavaiko foana ny hoe Andriamanitra raha nanala olona anankiray, ohatra hoe nanala ny zanak'Israely tany an-tany Egipta, dia ny destination an'Andriamanitra ho an'izy ireo dia any amin'ny tany Kanana. Andriamanitra raha manafaka olona anankiray, mpanota anankiray, dia ny tanjon'Andriamanitra faratampony amin'izy ireo dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Eo anelanelany eo nefa misy ady eo, misy fizahan-toetra ao, misy fakam-panao, misy zavatra tsarotra lalovanao, nefa ny akamarony dia zavatra mahafinaritra daholo, fitahiana daholo eo ambadika zany rehetra zany. Fitahiana, fahombiazana, fanambinana, fandraisena, fiainana be dia be. Ny eo anelanelany le hoe miainganao eo amin'ny toerana anankiray marapatonga anao ny fiainana mandrakizay. Ahoana ny hatateraka an'izany amin'ny fiainan'ny olona? Ny hatateraka an'izany amin'ny fiainan'ny olona dia araka ilay voalaza ny soratra masina teo manao hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy. Hitantsika amin'ny fotoana mandroso foana ianao dia manomboka misy fomban'Andriamanitra foana ny zavatra ataonao, manomboka misy fomban'Andriamanitra. Ho anao zao raha tsapanao hoe efa tahin'Andriamanitra dia ndao raha lasy anabavy mbola androso ihany, na dia enonao ara-famahery ianao, misy famantarana, misy fahagagana ataon'Andriamanitra aminao, mametra tanana amin'ny marary ianao dia tsapanao sitrana ny marary. Ampiasain'Andriamanitra ho fitaovana ianao mpiara-miasa amin'Andriamanitra amin'ireny fananganana ny asan'Andriamanitra ireny, mangetahetany amin'izany ianao dia andao mbola androso ihany. Mety efa nandray ny fanahy masina ianao amin'izao fotoana izao izy ianao, za tena feno ny fanahy masina, efa miteny teny tsy fantatra zao, efa manomboka maminany azy zao, efa manomboka mahita fahitana azy zao, andao mbola androso ihany. Misy amintsika tena manana fanomezam-pahasoavana, vao misokatra ny babanao dia misy olona miova fo, misy olona tonga dia resy lahatra amin'ny teny zay loko ny vavanao, amin'ny filazantsara zay torinao. Fa raha izany azy andao mbola androso ihany. Lazao amin'ny zanak'Israely mbola androso. Angamba ianao karazan'ireny le olona miraviravin-tanany ireny amin'izao fotoana izao, anisan'ny olona namany reto le hoe saika andeha hiverina ho any Egipta reto zao a manapa-hevitra androany andao androso, manapa-hevitra amin'izao fotoana izao andao androso. Inona ny zavatra nitsanga teto? Jereo tsara ne eo amin'ny andininy fa 9 eo zao baiboly. Ary angao ny tenao dia injiro ambonin'ny ranomasina ny tananao ka sarao ny rano, dia andeha maka eo voan'ny ranomasina mandeha tany maina ny zanak'Israely. Enonao tsara le zavatra nitsanga teto.
rehefa teo amin'ilay ranomasina mena ny zanak'Israely dia nanontany ny hevitr'Andriamanitra i Mosesy hoe inona no atao, satria misy zany Andriamanitra zany be dehibe ny zavatra azony atao teto. Anisan'ny vahaolana ohatra hoe azon'Andriamanitra mpaniriana elatra vetivety daholo reo zanak'Israely reo, maniry elatra satria izy Andriamanitra mpamorona, dia azona mpaniriana elatra reo satria ny soratra masina dia milaza amin'ny Exodus 3 hoe tamin'ny elatry ny voromahery ozy nitondrako anareo. Zany hoe azony ampaniriana elatry ny voromahery reo, tsy mila manasaraka ranomasina mena dia tafapito reo. Zay zao solution anankiray zay. Fa anankiray faharoa, azon'Andriamanitra tsy nisarana koa ny ranomasina mena, fa tonga dia mandeha eo ambony ranomasina fotsiny izy tahaka ny nataony tamin'ny Mosesy. Azo andehanana tsara ny ranomasina. Fa azon'Andriamanitra natao koa ny hoe misy tonga dia sambo anankiray ngeza be dia iny hitondrana zareo. Fa ny zavatra nyteneniny tamin'ny Mosesy teto dia hoe aingao ny tehinao dia injiro ambony ranomasina. Aingao ny tehinao zany hoe ny hevitra zany teny zany dia hoe hitanao ry Mosesy, inona moa ny tananao iny? Tehina. Le tehina tany amin'ny Abrahama, tao amin'ny Isaka, tao amin'ny Jakoba, ary tonga any Mosesy le tehina. Iny tehina iny dia mariky ny fampisehoana finoana. Iny tehina iny dia mariky ny tanan'Andriamanitra miasa. Dia ozy Andriamanitra ingao iny tehina iny. Tsy Andriamanitra mivatana nanao ny fahagagana, fa i Mosesy ny nampiasainy. Ingao izy ny tehinao dia sarao na ranomasina. Ny lesona angeza be ao anatin'izany dia hoe aza variana amin'ny taraina, aza variana amin'ny tomany, aza variana amin'ny sento, aza manana toetra tia monomonina, fa ao aminao misy finoana. Akaro ny finoanao. Zay ndika hoe ingao ny tehinao, akaro ny finoanao dia sarao ny rano. Hitanao ny hevitra hoe sarao ny rano. Ny rano teto no fototry ny olana. Ny rano ny fototry ny olana. Tsy ny miaramila ny farao tsony ny fototry ny olana teto, fa ny rano. Satria ny miaramila ny farao efa hitan'Andriamanitra nanaovana azy amin'ny alalan'ilay andry afo nidina avy any an-danitra. Fa ny fototry ny olana teto dia ny ranomasina. Noho izany tsy maintsy misy zavatra ataon'ny Mosesy mba hahafahany zanak'Israely mandeha eo amin'io ranomasina io. Angao izy ny tenao dia sarao ny ranomasina. Ndikan'ilay hoe sarao ny ranomasina, nisy baiko nomen'ny Mosesy ny ranomasina, nisy teny nataon'ny Mosesy tamin'ny ranomasina. Voatery tsy maintsy manana sofina mandray ny ranomasina, voatery tsy maintsy mieritreritra ny ranomasina na anaiky na tsy anaiky. Fa noho ny herin'ny teny tamin'ny alalan'ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra dia nanaiky ny ranomasina. Hitanao, ny finoana ao anatinao dia arao hetsika, arao teny, arao asa. Raha marary ianao dia afaka niteny ianao izao fotoana izao amin'ny alalan'ny finoana ao anatinao. Fa sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mety misy salama ato anatin'ny tokantranontsika ato. Mety misy salama. Mety efa tsy afaka miteny tsony izy. Mety efa tsy afaka manambara tsony izy. Fa ianao izay mandre an'ity fantarana ity, mijery an'ity fantarana ity, manombo na tsy hameta tanana azy ianao fa ingao fotsiny ny tananao, dia lazao fa sitra ny olona io, mitsangana fa ho sitra ny olona io. Andray fanasitanana zany olona zany. Tsika aza miravoravo tanana zany. Zany ry havana ny fisehoan'le finoana zany. Zay le hoe manao hetsika mpinoana, manao hetsika mpinoana. Zay zavatra iritsika sy angatantsika. Dia hoy ny soratra masina any amin'ny Marka 4:24 diso fantatsika loatra manao hoe na inona angatahanareo amin'ny fivavahana, inona angatahanareo amiko
de minofa efa nandray anareo de ho tonga aminareo zany hoe amin'ny finoana no andraisana zavatra raha tiana ny hita fahagagana mitranga de tsy maintsy mino de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Mosesy teto nafinahitra na tamin'ny Mosesy dia nanaraka tsara ny zavatra natoron'Andriamanitra izy. Inkao ny tenao zarao amin'izay ny ranomasina de ny saraka ny ranomasina. Rehefa tafita soma tsara ny zanak'Israely mialoka an'izay aloha de misy fanazavana hoentiko. Io zany io tantara io de ohatr' zao zany ny zavatra nitranga tamin'ny andro Mosesy io ranomasina mena io. Na ranomasina mena tsy nisaraka teny eo fa ny mpisorona sy ny levita no nigadona voalohany teo amin'ny ranomasina de arakaraka ny nandrosony ny mpisorona sy ny voahoaka sy ny zanak'Israely no nampisokatra tsikelikely ny ranomasina fa tsy hoe sokatra indray mandeha fotsiny zany izy io fa arakaraka ny nandrosondro zareo no nampisokatra ny ranomasina. Zany hoe mbola finoana be koa zany arakaraka ny andehanana ohatran'izao zany zay vao misokatra ny etsy de raha olona kanosanosa zany de tena hoe sao de tena maty eo tsika. Nandery zareo de nisokatra, nandery zareo de nisokatra. Ka zany zavatra zany riavana de alao fianaranao atsika fa arakaraka ny androsonao no isokafany lalam-pitahina eo amin'ny fiainanao, arakaraka ny fahatokianao an'Andriamanitra no hitobany fitahin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, arakaraka ny inonao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra sy anambaranao ny vavanao fa sitrany ianao de manomboka ho sitrany ianao. Io moa zay teny alokon'ny babantsika ihany no tonga amintsika. Raha milaza ianao fa ho fatiny io aretiny io de mampitahotra. Raha miteny ianao fa tsy tafavoaka mihitsy tsika fa manitra fa diranovana de zay ny iainanao zay. Raha milaza ianao fa tarana bohozina de zay ny iainanao zay. Fa raha milaza ianao fa mahery ianao, raha milaza ianao fa tahin'Andriamanitra ianao, raha milaza ianao fa tena olohany ianao fa tsy rambony, ho mpampisambotra ianao fa tsy ho mpisambotra, raha miteny eo amin'ny vavanao ianao fa salamy ianao fa tsy marary zany, mahery ianao fa tsy resy zany, de zany teny zany no tanteraka aminao zany. Rehefa niteny Mosesy misokafa ny ranomasina de misokatra eo, ary ny ranomasina tsy afaka miteny mihitsy manao hoe aza mifampibaikibaiky ro Mosesy fa zay ngeza lavitra noho ianao. Fa tsy maintsy manaiky io rehefa eo anao ny vavan'ny mpanompon'Andriamanitra ny hery sy ny fahefana. Ary zany no anentanako anao hoe andao androso tsika, andao androso fa misy fahefana eo aminao, andao androso fa misy fahefana eo aminao, andao androso fa misy fahefana eo aminao, ary eo amin'ny vavanao ny fahagagana. Rehefa nandeha ny zanak'Israely tafapita soma tsara ny raharaha be nefa ndeha ity fatatsika zany tantara zany nanentsika ny miaramilan'ny Egyptianina, ary ny miaramilan'ny Egyptianina zany de mitovy amin'ny miaramilan'ny Rosianina amin'izao fotoana zao. Zany hoe ny Rosianina moa zany zao no manana ny fitaovam-piadiana mahery vaika sy matanjaka indrindra maneran-tany, manana mitovitovy amin'ny Rosianina zany izy amin'izao. Ny fitaovam-piadiana nanana miaraka amin'ny soavaly io satria izy ny première puissance mondiale tamin'ny alalan'ny ara-toekarena, ara-miaramila, ara-pitaovam-piadiana amin'ny arabola. Ny fomba fiteny Egyptiana na ny langa Egyptiana no mitovitovy amin'ny teny anglisy amin'izao fotoana zao. Nalaza maneran-tany tamin'izany fotoana zany de ny orooro be mihitsy ny zanak'Israely nahita andreo hoe tena ho ateliny reto tsika. Nanenjika ary zereo ny fahavalo manenjika tao anatin'ny loza efanjo azy. Nafantan'izao fa loza efanjo azy io mbola manenjika ihany izy. Zany hoe ny olona anankiray mandroso tadidio tsara, ny olona mandroso tadidio tsara, fa misy mpanenjika foana na efa fantany aza fa arato na loza zay efa miatra aminy mbola nitsofoka ihany izy. Tsy toka saina mihitsy ry zalahy hoe raha hitsofoka atao anatin'ny ranomasina misokatra ato ka tsy isy anjarany eny eo anatiny, tsy manana anjara amin'ny ranomasina misokatra izy, tsisy lalana ho azy ao fa misokatra io hamono tenao izy de mbola nitsofoka ihany zareo.
dia ny zavatra misy moa mbola atao ihany nomonmonina rehefa tafita ny zanak'Israely ary le mpimonomony ireo olona teo kaiky Mosesy ihany fa zao Mosesy malaly ny ataony satria misy an'ilay ofitra mahery vaika ao aminy, misy an'ilay fahasoavana manokana ao aminy. Teto Andriamanitra tsy niteny manao hoe zao ndray ny ataonao manaraka akatony io, fa i Mosesy mihitsy tonga dia nandray andraikitra hoe akatona le ranomasina dia nikatona levina ataony Egyptianina. Hitanao zay ny teneniko amintsika hoe mandroso foana ninkidonana inkiatra. Jesosy ny tanjona, lanitra sy ny fiainana mandrakizay ny tanjona. Tsy maintsy azonao zay rinao sy ankatanao amin'ny tompo, andao androso foana. Ary arakaraka ny androsonao amin'ny fanomponao an'Andriamanitra, mandroso ianao amin'ny fahamasinana, mandroso ianao amin'ny fankatoavana amin'ny tompo, mandroso ianao amin'ny fahamarinana, mandroso ianao amin'ny fahatahoran'Andriamanitra, mandroso ianao amin'ny fitiavanao an'Andriamanitra, mandroso ianao manao ny asan'Andriamanitra, mahery mivavaka, mahery manolo tena tsara, tena manana finoana amin'ny rehetra tsara ao anaty, makatony sitrapon'Andriamanitra, dia tady dio tsara. Be dehibe ny olona niantsika anao, betsaka ny olona niantsika sy anao tsinotsinona anao, be dehibe ny olona namaivana ny Andriamanitra ivavahanao. Kanefa tady dio zao teny zao, reny olona manentsika ireny ahita ny fisandratanao reny. Farao ane tery apita ny ranomasina mena nahita tsara ny zanak'Israely tery apita tery hoe hoay tena tafita ny zanak'Israely, dia mba niezaka ny ho tafita koa izy tamin'ny alalan'ny miaramilany, fa rendrika tao. Ny olona tsy mivavaka tsy manana anjara ny amin'ny fitahian'Andriamanitra. Raha tianao ny anana anjara ny amin'izany fitahian'Andriamanitra zany, andao anaraka. Efa nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy ny fanasitanana, ny fitahiana be dehibe, ny fiainana mandrakizay, ny zavatra rehetra zay ilaitsika, dia efa nomen'Andriamanitra zany. Anjaranao ny manapa-kevitra, aza miravoravo tanana, aza dia varimbarina loatra, aza dia mangatakandro loatra. Ho anao nga many anisan'ireny mpaliratsira fivavahana, pitsikery reny, ary ianao le misy anisan'ny olona faly mihitsy ianao amin'ny tsy fisokafan'ny fiangonana hoe tena zay mihitsy satria mpangorona ny rakitry l'olona fotsiny ireo. Dia faly ery ianao satria no le tsy fahafantaranao, Andriamanitra ny hamindra fo aminao, no le sainao takona ny fahatakaranao, dia tsy hainao marina izy ty. Dia engany amin'ny tompo hampahiratra ny masonao mba ahitana ny voninahitr'Andriamanitra, fa tian'Andriamanitra loatra ianao. Ny tompo hitantsika tompoko hivavakantsika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy no isaorako anao ny manazahoana indray nanambaran'izany teny izany tao anatin'ny minitra maromaro. Hotainy izany teny izany mba hitondra vokatra lehibe fivoapo sy fiainana be lehibe ho an'ny tsiraray avy ary indrindraindrindra tompo herim-panahy fanty tsiraray avy mandroso rahalahy na vavy reto androso re tompona ndraiky tara-panjakana zay mahita n'ity fandarana ity dia mba hanana anjarany amin'izany ka androso ihany koa Andriamanitra, satria dia efa nametrahanao osotra manokana sy fahasoavana mitarika izy ireny, tahaka an'izany koa pastera zay mandre n'ity fandarana ity, mijery n'ity fandarana ity, dia asio osotra manokana ao anatin'ny tompo, ny pino asio fahasoavana manokana mba ho fitahina ho man'ny hafa tokoa ireny mpanomponao ireny Andriamanitra. Misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy ho tahina ny teny, ho tahina ny mpanomponao rehetra ny arany asa. Amen. Ny tompo hitantsika tompoko ny fahasoavan'Andriamanitra ny hitoetra aminao sy ny ankonanao. Veloma tompoko. Vahaony oloko, vahaony oloko, andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na delivrance enzana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko, nandeha fandetety izy mba asitrana.